Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Petera voalohany toko voalohany andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Satria efa nodiovonareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra dia mifankatiava fatratra amin'ny fo. Fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety loha fa tamin'ny vo tsy mety ho loha, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny voniny ny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihitsana ny voniny, fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay. Ary izany no tenin'ny filazantsara izay notoriana taminareo. Amen. Araka izany ry havana dia famporosiana izay nosorata amin'ny Petera ho an'ny mpino mba hiaina amin'ny fiainana tena kristianina. Izany no azontsika mitinana ity ampahantsoratra masina izay noraisintsika teo ity, ary famarinana telo ry havana no ndeha ho raisintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: mifankatiava fatratra amin'ny fo madio hoy Petera tamin'ny mpino tany Azia Minora. Mifankatiava fatratra amin'ny fo madio hoy Petera tamin'ny mpino tany Azia Minora. Hitantsika izany amin'ny andininy faharoa amby roapolo. Raha viantsika vakiana tozy manao hoe: satria efa nodiovonareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra dia mifankatiava fatratra amin'ny fo. Etsika ravana dia mahita fa i Petera moa no manoratra ity epistily ity, ary ho an'ny kristianina tany Azia Minora any Turkia amin'izao fotoana izao no nanoratany ity epistily ity, izay ny ankabetsahan'ireo olona reo dia tsy jiosy fa niova ho kristianina, ny aina tanatina fanenjehana sy fiarahamonina na nilikilika azy ireo. Ary eo anatrehan'izany indrindra no andefasany izao afatra izao, fampaherezana azy ireo, fampianarana azy ireo, izay raha fitinina dia mifototra amina zavatra telo: miaina amin'ny fahamasinana, miaina amin'ny fitiavana, ary mitondra ny fiainana araka ny tenin'Andriamanitra. Izay le votoatin'ny fampianarana izay entin'ny Petera ho azy ireo. Ka eto dia tsindriny manokana ny resaka hoe fitiavana, satria ambarany eo araka ilay andininy vakitsika teo fa ianareo izy dia efa nanadio ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana. Le fahamarinana izay ambara eto ravana dia tsy inona fa le fampianarana izay nomena azy ireo, ilay tenin'Andriamanitra izay nitoriana tamin'izy ireo, dia nanaraka n'izany tenin'Andriamanitra izany izy ireo. Dia nidikan'izay hoy izy Petera: efa nodiovonareo ny fanahinareo mba ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra. Izany hoe le ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra zany ny vokatra. Raha ohatra alahatritsika zany le izy dia hoe nanaraka ny fahamarinana ianareo dia nodiovinareo zany ny fanahinareo ary lasa manana fitiavan-drahalahy tsy miangatra ianareo. Izany hoe ilay tenin'Andriamanitra izay nitoriana sy noraisinareo dia mitondra anareo ho amin'ny fifankatiavana sy ny fiombonana ary ny firaisan-kina. Ka rehefa teraka ao anatinareo zay dia izay ilay fitiavan-drahalahy tsy miangatra. Le hoe tsy miangatra dia izao: tsy mihatsara velatsia, tsy manilikilika na manao favoritisme, fa tena fitiavana ny olona rehetra. Izany mambara ao anatin'izany. Koa dia mifankatiava fatratra amin'ny fo ary. Zay zany tiany ambara eto hoe: donc mifankatiava fatratra amin'ny fo. Le fatratra dia tilazana hoe tena lehibe mihitsy. Mifankatiava, tena mifankatiava mihitsy ary zany nareo dia ataovy tena amin'ny fo madio. Zany moa ny ambara amin'ny Baiboly misy ilay fanamarihana kely dia hoe amin'ny fo madio, izay fifankatiavanareo zay. Zany hoe ny tiany Petera ambara zany dia ny hoe ny vokatry ny fandraisanareo ny tenin'Andriamanitra, na hoe ny tenin'Andriamanitra dia niteraka fifankatiavana teo aminareo, ka dia mifankatiava fatratra ary fiangonanao, mifankatiava fatratra amin'ny fo madio. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Isika koa ry havana dia mbola ampianarina an'izany, satria nandray ny tenin'Andriamanitra isika, ary tenin'Andriamanitra io dia mitaona antsika koa io ho amin'izay fifankatiavana izay. Ka dia mifankatiava fatratra amin'ny fo madio koa isika rehetra, raha mpivady
de aoka tena hifankaty raha ohatra moa zany zao ka hoe amin'ny fo madio zany any indraindray ny olany tsy mifamela le mpivady ka aiza moa ny ahafahan'izy ireo mifankaty mandray tenin'andriamanitra isika mivavaka isika manompo an'andriamanitra isika izany rehetrarehetra zany de mitondra atsika mitarika atsika raha tena iainantsika marina ho amin'ny fitiavana ho amin'ny fitiavana ary tena le fitiavana madio tsy miatsara velatsy ary zany no hitarian'ny tompo ny mpivady ny mpianaka ny piraitapo rehetra mba tena anana zany fifankatiavana tsy mifampiatsara velatsia na fifankatiavana mifanilikilika sy mifanavakavaka izany am'izao fotoana zao moa ravana indraindray mampalahelo ihany ny zava-misy satria ny olona zao raha manana namana izy de mazava ho azy fa ny mahantra sy ny mavomavo ahelikilika tsy asiana dikany fa ny manan-karena sy ny manan-katao reny ny tena isolelafana mihitsy ary zay zao de efa fitiavana tsy madio zay satria fitiavana mitady tompontsoa zay misy tompontsoa tadiavinao rehefa aveo ity mahavita anahy zao ity mahavita anahy zao de reny no ataoko an'izao ary zay no nahatonga an' Jesosy iteny manao hoe raha zay olona mahavita mampisambotra sy mamerina ny volanareo ihany ozy no ampisamborinareo de am'izay fotoana zay ozy izy tsisy afa-mijeny tlisy anareo raha zay olona miaraabanareo ihany miarabainareo de tsisy afa-mijeny tlisy anareo fa mandehana mihitsy any am'ren'le olona tsy mahavita manao ny aninina aminao reny any ianao maneho fitiavana fa izay le tena fitiavana izay ambara hoe fitiavana tsy miangatra tsy mitady ny azy tsy mitady tsombotsoa ary indraindray na de ao anatin'ny fiangonana rarely havana de mampalahelo fa tena misy ny fifampiatsaram-belatsy avo lenta eo amin'ny samy mpanompon'andriamanitra misy ny fifampialonana matsiravina hoe itsy mamanavita an'izao ry nanao an'izao ry lasa ohatra an'izao de lasa misy fifampialonana de misy fifanaratsiana tena fahalemen'ny fiangonana zany satria ny tenin'andriamanitra zay toriana de tokony hitondra sy hitarika ny fiangonana ho amin'ny fifankatiavana raha tena voatory marina ny tenin'andriamanitra raha tena voatory marina le fahamarinana de io fahamarinana io ry havana mitondra atsika ho amin'ny fifankatiavana io ary zany anie ny didy zay no ambaran'i Jesosy zany foana ny zavatra zay nitoriany didy vaovao izy omeko anareo de ny mba hifankatiavanareo ary zany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo izy raha mifankaty zany hoe tena modely vavolombelona mihitsy indraindray moa tsy hita loatra eo amin'ny fiainan'ny kristianina zany fifanohanana fifanampiana izany fa indraindray misy ihany ny fifanohanana fa de ny avako ny namako lasa misy nepotisme sy ny zavatra toy izany miseo indraindray ary zany no entin'ny olona maneho ny fifankatiavana tsia amin'ity an'io ty ry havana jereo aneny nataon'i Jesosy Kristy inona moa ny mba interehan'i Jesosy Kristy amintsika nefa de natolony ny ainy fa tena fitiavana madio fotsiny ny amonjy atsika zay ny antony nanampiany ka eto de taomina ny kristianina mba tena iaina am'izany fitiavana madio tsy mitady ny azy tsy misy fiatsaram-belatsy izany indraindray na de ny fifankatiavan'ny olona raha am'izao fotoana zao de efa misy intere vola voninahitra reny no antony hanambadian'ny sasany aza tsia fitiavana madio izany no itaoman'andriamanitra atsika satria izany no ampianariny tenin'andriamanitra ka rehefa maina amin'ny tenin'andriamanitra ianao mandehana amin'ilay fitiavana madio tsy miatsara velatsy ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de izao hoe manahoana ny fitiavanao zao de fitiavana feny fiatsaram-belatsy mitaonanao ary havana amin'ity ty hibebaka ary andinika sy hieritreritra ny am'izany satria ny tenin'andriamanitra rehetra zay iainantsika sy anotsika de tokony hitaonantsika ho am'izany fitiavana marina sy fitiavana madio zany tsy mialina tsy mirehare tsy mitady ny azy tsy manao tsy fahamarinana fa tena fitiavana tanteraka zany ny tian'andriamanitra iainany mino ary zany no ampianarina atsika to de angatao ny fanahy masina ampitoetra n'io fitiavana eo anatsika fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tena tsika zany ry havana ratsy ny fanahy masina mihitsy no miasa satria ny vokatry ny fanahy de fitiavana ka de angatao ny fanahy masina hiasa makely ao anatin'ny fiainanao de ho hitanao fa anana izay fitiavana madio zay ianao ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de izao hoe velona sy maharitra ny tenin'andriamanitra izay votsy mety loha ny teraka anareo indray hoy Petera tampino tany Aziminora velona sy maharitra ny tenin'andriamanitra izay votsy mety loha ny teraka anareo indray hoy Petera tamin'ny pino
tany Azia Minora. Hitantsika zany nandininy fa 7 raha viantsika vakina tozy manao hoe fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety oloa fa tamin'ny tsy mety oloa de ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Etsika ravana de mahita fa manohimohy Petera ny fanazavana am'reto kristianina ireto ambarany fa ianareo izy de efa teraka indray. Io hoe teraka indray io de efa no avaozina, zany ny dikan'io, efa no avaozina ianareo. Ary ny zavatra nanavaozana anareo izy de izao tsy zavatra mety simba na mety loha tahaka an'ireny vo. Ny zavatra mora simba zany hoe raha zavatra mety loha zany de mazava ho azy fa tsy maintsy ho loha koa zany rehefa aveo le fanavaozana zay nentiny iny. Fa zavatra tsy mety loha izy, vo tsy mety loha zany hoe vo tsy mety simba ka rehefa mitondra ohatra ny vonjavatra io raha namafy ianao vona anana de anana raha anana mety loha iny natao iny de mety ho loha koa zany, mety malazo koa zany le anana mivoaka rehefa aveo. Fa raha anana tsy mety loha de mazava ho azy fa anana tsy mety loha koa zany ny voaka rehefa aveo. Ka ianareo izy de vo tsy mety loha zany hoe tenin'Andriamanitra no niteraka anareo. Le tenin'Andriamanitra zany hoe le tenin'Andriamanitra de niasa tao anatinareo de niteraka ny fiainanareo ho lasa olom-baovao. De le tenin'Andriamanitra io de zavatra maharitra io zavatra tsy mety loha io ary zavatra velona io. Ny dikan'izay zany dia mitondra fahariana vaovao tsy mety loha maharitra ary velona ao anatinareo zany le tenin'Andriamanitra. Zay ny ambarany eto. Ary raha vao miresaka antsika hoe velona de zavatra tsy mety maty ane zany, zavatra tsy mety lany andro zany, zavatra mitondra aina zany, miasa zany, manova zany. Ary zay no mahatonga izy eto hoe niteraka, satria zavatra velona no miteraka, mampitombo ary miteny. Zay le mahavelona azy, miteny amin'ny fotoana rehetrarehetra, miteny amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ary zay ravana no mahatonga ohatra hoe misy olona zao kivy na ketraka ndraindray ny teny ray monja de efa mampitraka azy, manala le fakiviana sy le ary raha-tsaina rehetra ao anatiny eo, teny ray mbava monja fotsiny fampahezana fampanantenana omena azy. Ary io teny io tena zavatra velona sy mahery io. Io no nanaovan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, io no nampitsaran'i Jesosy ny tafio-drivotra, io no nandidininy demoni, satria velona le tenin'Andriamanitra, velona ozy izy. Ka rehefa miditra ao anatin'ny toerana anankiray de mitondra fahavelomana ao anatin'izany toerana zany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ravana? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny fanalahidin'ny fahavelomana sy ny fiavaozana ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy n'izany. Ary ny tenin'Andriamanitra ny voan'ny fahavelomana, satria izy ilay velona, teny velona ravana. Angamba mety hoe te hanana fiavaozana ara-panahy ianao, te hanana fahavelomana ara-panahy satria tsapanao hoe matimaty zany fiainam-panahiko zany. De tsisy afa-tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra, raiso ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tsy ampy tenin'Andriamanitra ny olona de tsy maintsy mitsipozipozy ny fiainam-panahiny. Fa ny tenin'Andriamanitra ny vo velona, mamelona sy mitondra fahariana. Ary zany mahatonga nirantsika hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Tadio tsara ravana fa tamin'ny taonjato faha-25 de nisy ny fantsipivavahana zay nataon'ireo mpanitsy fivavahana tahaka andry Lotera. Ary niainga avy amin'ny alalan'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra no nahatonga azy ireo ho amin'izany fantsipivavahana izany. Zany hoe ny fiavaozana teo amin'ny fiainam-piangonana tamin'ny taonjato faha-25 de tsy teraka avy amin'ny alalan'ny filozofia na eksperiensa ny ainany olona fa amin'ny alalan'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mijerytsika nahatra any amin'ny testamenta taloha de mahita an'izany tsika ry Josia, ilay mpanitsy fivavahana, rehefa nandray ny boky ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny lalàna izy, nahita an'izany tao amin'ny tempolo tao. De teo izy nanomboka nanavao ny fiainan'ny firenena sy ny fiainan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ary zany anie ravana tsy mbola miova ny fiainam-pirenena, raha tena diditra iova sy avao ny fiainam-pirenena de tsy hoe fanavaozana amin'ny alalana olona na amin'ny alalana rafitra, fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika tena manova sy manavao. Zany hoe inona nanambaran'ny tenin'Andriamanitra? Raha manambara zao ny tenin'Andriamanitra aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Raha ohatra ka
entintsika amin'ny alalan'izay tenin'andriamanitra zay tokoa ny fiainam-pirenena de mazava azy fa misy fanavaozana entiny tenin'andriamanitra o anivon'ny fiainam-pirenena ary io lay fanavaozana marina io lay fanavaozana azo antoka io lay fanavaozana amin'ny alalan'ny teny velona ry havana fa raha mbola ohatra ka ny fanompoatsampy ihany no ampanjakana de ho gaga avetsika raha itsipozipoziny fiainam-pirenena satria tsy mandeha araka ny tenin'andriamanitra tsy misy lay fanavaozana zay entin'ny tenin'andriamanitra ary ny zavatra rehetrarehetra mihitsy de izany ry havana ny fiainatokantranonao so de tsy mandeha araka ny tenin'andriamanitra e ampanjaka ao alay tenin'andriamanitra fa io lay vo tsy mety loha hitondra fiainana sy fahavelomana io lay teny velona izay anangana sy amiarina ny fiainatokantranontsika ary tena hitondra fiavaozana hitondra fahaterahana ao amin'izany fiainantsika zany ny tenin'andriamanitra raha raisitsika ry havana zava-dehibe izany ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary zany de izao hoe manahoana mba aiza ho aiza ny toeran'ny tenin'andriamanitra eo amin'ny fiainanao izay tianao ho velomina de ento eo amin'izany ny tenin'andriamanitra hamelona azy ny taonanao ry havana andray ny tenin'andriamanitra anao zava-dehibe ny fandraisana ny tenin'andriamanitra fa ao aneno ahitantsika ny ainy ao no ahitantsika ny fiainana izay ahafahantsika mamelona ny toe-javatra rehetrarehetra zay tsy mandeha eo amin'ny fiainantsika ary tena ho hitanao fa mahavaly ny fanontaniana rehetrarehetra ilainao amin'ny fiainana ny tenin'andriamanitra na inoninona anton-javatra entinao eo anivony amin'izany fiainanao zany de angatantsika ny fanahy masina mba hanokatra ny saintsika hitantsika sy ahaizantsika mandeha araka ny tenin'andriamanitra mba hananantsika zay fahavelomam-piainana marina izay ny famarinana farany zay hitantsika tokoa nefa ry havana de izao hoe ny nofo rehetra de tahaka ny ahitra fa ny tenin'ny tompo no maharitra mandrakizay hoy petera ny nofo rehetra de tahaka ny ahitra fa ny tenin'ny tompo no maharitra mandrakizay hoy petera hitantsika zany amin'ny andininy 4 sy ny 5 raha verina vakina dozy manao hoe fa ny nofo rehetra de tahaka ny ahitra ary zay mety ho voninahiny de tahaka ny voniny ahitra malazo ny ahitra de mihintsana ny voniny fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay ary zany no tenin'ny filazantsara izay notoriana taminareo etsika ravana de mahita fa mampita mbola manohy ihany petera manazava ny mahasaropidy an'io tenin'andriamanitra io teo izy de nilaza hoe velona ny tenin'andriamanitra miteraka anareo ny tenin'andriamanitra fa eto indray izy de milaza hoe io tenin'andriamanitra io aneo izy io ny zava-dehibe satria zavatra maharitra mandrakizay io mampita izy eto hoe misy zavatra mandalo de misy zavatra maharitra mandrakizay de ny tenin'andriamanitra le mandalo izy de nofo rehetra ao anatin'izany izy izy ny voninahitra zany hoe misy zavatra mandalo mety ny laza hery voninahitra eo amin'ny olombelona ny zava-bitan'ny olombelona anankiray ny lazany ny fahefany ny filana samy hafa eto am'ty zao tontolo zao ty zay avy amin'ny nofo rehetra zany rehetrarehetra zany de tahaka ny ahitra ozy izy zany mandalo mihitsana vetivety mora rava tsy maharitra mora loha izany rehetrarehetra zany fa misy zavatra anankiray izy zay maharitra ary maharitra mandrakizay mihitsy de tsinony fa ny tenin'ny tompo izay notoriana taminareo ny filazantsara zay nambara taminareo zay namonjena anareo ka anananareo fiainana mandrakizay iny ny maharitra mandrakizay ozy izany ny maharitra mandrakizay le tenin'andriamanitra zany de mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay ary io ny zava-dehibe indrindra raha ipetera zany de hoe zany anie ny zava-dehibe raha ambara amin'ny fomba tsotra de hoe zava-dehibe mihoatra lavitra an'io fitadiavana rena sy vola sy laza sy ny rehetrarehetra maha olombelona zay mandalo tsy misy dikany io aneo zy ny fianonan'ny tenin'andriamanitra sy ny fandraisana reny tenin'andriamanitra zay nitoriana taminareo reny satria reto zavatra reto tsy hiazaka zahan'ny olona nefa hitondra ho any amin'ny zavatra tsy maharitra kory fa ny tenin'andriamanitra ry azaka zahan'ny olona de hitondra anazy ho any amin'ny fiainana mandrakizay ohatr'izay zany lizy raha hoe azavaina amin'ny fomba azahoantsika azy ka inona moa no lesona zay ampianarina antsika amin'izany ny lanitra sy ny tany ho levina ry havana fa ny teniko tsy mba ho levina ho jesosy kristy mandalo any ry havana zao zavatra rehetrarehetra zao mandalo zao zavatra rehetrarehetra zao ny zava-dehibe indrindra de tsy le fandehanantsika mandeha makany am-piangonana fa le fiainantsika ny tenin'andriamanitra satria izay no mahatonga antsika hanana fiainana mandrakizay zay nananantsika fiainana mandrakizay ary mahafantatritsika ravana ny tantaran'ny Maria sy Marta ny anankiray de tena variana tamin'ny lakozia tao amin'le fikarakarana sakafo sy fandraisam-bahiny zavatra mandalo ane zany
mandalona ny sakafo azy fa imariny safidy hiain'ilay teny izay teny velona hitondra fahavelomana mandrakizay ao anatiny. De Jesosy tena ny teny mihitsy hoe marino ny safidy ny anjara tsara ozy izay tsy azo esorina aminy, tsy azo esorina lay izy satria niteraka fahafiainana tao anatiny tao lay izy, tsisy afaka manalany zany fiainana ao anatiny zany. Ary zay ny mahasarobidy. Ka indraindray isika variana amin'izao fiainana mandalo zao, mitady vola, mitady voninahitra, mitady laza de tena adiny daholo na ny asan'Andriamanitra, na ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, na ny fandehanana araka ny tenin'Andriamanitra, fa tena atakalo an'izao fiainana rehetrarehetra sy ny filany. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ilaza manao hoe mandalo zao fiainana zao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra naharitra mandrakizay, raha tena hitady zavatra sarobidy sy maharitra ianao, tenin'Andriamanitra ry havana. Ny tenin'Andriamanitra ny tena sarobidy indrindra. Ny fiainonan'ny tenin'Andriamanitra dia sarobidy lavitra noho ny entretien izay ataonao amina olona mpanambola lehibe iray. Tadidio zany. Satria ny entretien ataonao aminy mety ahajaonao asa izay asa tsy aharitra firy akory. Fa ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra dia hitondranao ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay siny manantoka man'ny mandrakizay ianao. Ary zany mahatonga antsika ravana mandray ny tenin'Andriamanitra satria sarobidy loatra izany tenin'Andriamanitra izany. Ary sika dia mila misafidy foana. Ohatra hoe anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ve, nanao ny tenin'Andriamanitra ve sa andeha amin'ity filako ity. Ny sitrapon'Andriamanitra ve sa ity zavatra itaony loko ity, ity vola be itaony loko ity. Ny sitrapon'Andriamanitra ve sa anao an'ity kolokolo ity. Mila misafidy an'izany tsika. Fa tadidio fa mety misy vola miliara tokoa alohanao. Mety ho raisinao io fa mandalo io ry havana ary mihitsana ny voniny, manimba sy mamotika anao io, fa aleo misafidy ilay tenin'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay. Sarobidy, tsy azo atakalona inona ny tenin'Andriamanitra satria ao no misy ny fahavelomana sy ny hery izay hitondra antsika ho any amin'ny mandrakizay. Ary ny tenin'Andriamanitra no nahazahoantsika fiainana. Dia ilay fiainana mandrakizay izay azontsika avy amin'ny finoanan' Jesosy Kristy nampianarina anao zany, notoriana taminao zany. Aza miala amin'izany ary tehirizo zany ry havana. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe inona ny tena zava-dehibe sy lahara-pahamehana aminao? Ilay fiainana mandrakizay ve sa ilay fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity sy ilay filana sy ny ara-nofo sy ilay arena sy ny zavatra samy hafa fotsiny? Ny taonanao ary havana. Aza variana amin'ny teolojia ny fananakarena fa andaontsika hifantoka amin'ilay teolojia ny fiainana mandrakizay. Ary ankatao mihitsy ny fanahy masina hitarika antsika, hananantsika izany fiainana mandrakizay ao amin'ny teniny izany. Raha fitinina izay rehetra nambara teo ary zany dia hitantsika teo hoe mifankatiava fatratra amin'ny fomadio Petera tamin'ny mpino tany Azia Minora. Mitaona antsika kristianina ravana tena hifankatia ary tena fifankatiavana tsy metsara velatsia, tsy manavakavaka fa mitia ny olombelona rehetra. Zany ny tian'Andriamanitra iainantsika satria izany ny vokatry ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Zany ny vokatry ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa, velona sy maharitra ny tenin'Andriamanitra izay votsy mety loha niteraka anareo hoy Petera tamin'ny mpino tany Azia Minora. Velona io tenin'Andriamanitra io ry havana ary mitondra fahavelomana eo amin'ny fiainanao io. Ninona teboka eo amin'ny fiainanao ka hitsapanao hoe matimatina tsy milamina. Raiso ny tenin'Andriamanitra, hoento amin'ny tenin'Andriamanitra zany dia ho hitanao fa ho velominy zany. Raiso, iaino dia hitanao le hery mamelona fa misy hery io tenin'Andriamanitra io. Ary ny farany, ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, fa ny tenin'ny tompo ny maharitra mandrakizay hoy Petera. Mandalo na izao zavatra rehetrarehetra zao hoe aza variana amin'izao zavatra rehetrarehetra zao sika, fa andao hifantoka amin'ilay maharitra mandrakizay dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Averiko ihany mandalo zao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no haritra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen.